Bonjour daholy. Salame. Manahona daholy. Mino anarako dia architecte écosystème ato amin'ny M-Voly za. Andry Alara Manatsoa, responsable relation client ato amin'ny M-Voly. Lina Ramiandrosoa, tompon'andraikitry ny serasera ato amin'ny M-Voly. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous présenter M-Voly à Faux. M-Voly à Faux ny atombohan'ny hevitra dia mijanona amin'ilay resaka hoe inclusion financière ho an'ny olon-drehetra. Noho izay anjara asany M-Voly izay dia nanapa-kevitra izy ny hanome fahafahana ho an'ny client rehetra ninona opérateur ao anatin'izany ny 033, 032 na ny 037, ny 034 na ny 038 afaka misitraka ny service financier ny M-Voly rehetra. Ny fanokafana ny compte M-Voly à Faux moa zany dia natao farak'izay tsotra ao anatin'ny 10 minitra monja dia misokatra ny compte M-Voly à Faux ny client anankiray. Ny ataony dia mila fotsiny izy télécharge ny application M-Voly ao amin'ny Play Store na App Store. Rehefa vita zany dia manaraka fotsiny ny étape de souscription izay hoe fangalana sary indray ny pic, fangalana sary ny pièce d'identité ny ekeny M-Voly ao anatin'izany dia ny karapanondrom-pirenena, ny passeport, ny carte de résident ary ny permis de conduire biométrique. Dia ao aorianan'izay dia mameno information personnelle fotsiny izy dia rehefa vita izay dia miroso amin'ny famoronana ny code secret M-Voly dia azy hatrany izy dia tafiditra ao anatin'ny application dia afaka manao ireo transaction financière izay proposeny M-Voly. Ny tsara ho fantatra dia ny fanokafana compte M-Voly à Faux dia tsy mila intsony ireo client se déplacer makera amin'ireo toeram-pivarotana mpiara-miasa na POP M-Voly. Raha sendra misy manahirana nefany dia vonona hatrany izahay ho anivon'ny service client hanome anareo torolalana afaka miantso avy hatrany ny service client na ihany koa mandefa message Facebook amin'ny page Facebook ny M-Voly. Rehefa manokatra compte M-Voly amin'ny alalan'ny application M-Voly ianao dia tombontsoa lehibe azonao aloha dia ny fampiasana n'ireo tolotra M-Voly efa misy eo ny dépôt sy ny retrait azonao atao eny amin'ny cash point na eny amin'ny Telma Shop na POP M-Voly. Eo ihany koa ny fandoavana vola eny anivon'ireo mpiara-miasa M-Voly anisan'izany ny grande surface, ny restaurant sy ireo mpivarotra rehetra mahazatra anao. Ary misy ihany koa ny atao hoe CB2 M-Voly izay ahafahanao recharger ny compte M-Voly anao amin'ny alalan'ny carte bancaire, Visa na Mastercard. Dia ny tombontsoa anankiray lehibe indrindra dia ny eo amin'ny resaka tarifa satria rehefa manokatra compte M-Voly amina numéro 32, 33 na 34 ianao ninona laharanao dia misitraka tonga dia misitraka avy hatrany ny tarifa M-Voly izany hoe rehefa mandefa M-Voly ianao any amina compte M-Voly 032, 33, 34, 38 dia tonga dia le tarifa M-Voly no appliqué. Ny obstacle na challenge angamba ny eritreretiko hoe teo amin'ilay nanamboarana an'ilay idée mihitsy hoe ahoana ny atao mba ho ahatonga an'ilay M-Voly ho accessible amin'ny opérateur rehetra. Na ny eritreritra an'izay fotsiny ary dia efa sahirana satria mitovy amin'ilay hoe mandeha soirée dansante ianao dia misy olona mandihy be dia be ao anatiny ao nefa tsy maintsy miaraka rythme zareo dia nefa samy manana muzikany ihany koa izany hoe ilay opérateur zany no manana muzikany eto. Dia novainay tanteraka mihitsy ny concept technique tao anatin'izay dia ny logika tao ambadika tao novaina tanteraka izany hoe logika teknika izany satria raha ohatra ka hoe nisitraka ny M-Voly ny opérateur taloha dia anankiray ihany izy fa zao ny opérateur rehetra dia afaka misitraka ny M-Voly daholo anatin'ny app M-Voly. Ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy hoe inclusion financière tena mivoatra ao anatin'ilay izy. Ny atao hoe inclusion financière dia fanomezana M-Voly ho an'ny be sy ny maro misitraka tolotra ara-bola tsotra aingana azo antoka ary mora ary indrindra manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Ninona laharany ninona toeram-piaviany ninona antonasany dia afaka misitraka an'izay tolotra ara-bola izay. Velomary. Veloma daholo. Veloma daholo.